Izay fanambarana nataon'ny HCC izay moa dia mpanao politika maro no nitondra ny fomba fijeriny ary samy manana ny fomba fijeriny izy ireo ao anatin'izay fanapahan-kevitra niraisin'ny fitsarana lampanorenana fanorenana izay nisongadina tao anatin'ny ankabeazan'ny fanohan-kevitra izy ireo fa tsy fanapahan-kevitra ara-pitsarana no niraisina fa fanapahan-kevitra nentina nandaminana ny raharaha politika eto Madagasikara fotsiny ihany arahantsika ny tatiko. Fahitako an'izy aloha raha le fanapahan-kevitra ny HCC dia hitako hoe fanapahan-kevitra politika fa tsy fanapahan-kevitra ara-pitsarana satria lay fitoriana dia lazainy fa hoe azo raisina tsara fa le fiampangana no lazainy fa hoe tsy mari-potitra. Raha zany filazana hoe fiampangana tsy mari-potitra zany aminay tsy maharesy lahatra zany satria zavatra lalam-panorenana voadika, andinin-dalàna voadika no natao hiampangana tao anatin'ilay fitoriana ka fahitako azy dia hoe ny HCC zany morona bebe kokoa any amin'ny fandaminana ara-politika fa tsy nandray fanapahan-kevitra ara-pitsarana.